Matetika zany ry havana malala mandritra ny ty fotoana ny sekoly ny finoana ity. Jakob zany tena mametraka mazava mihitsy hoe zao no izy ianareo miaino, misy olona miaino fotsiny ihany ka aokanareo tsy mpiaino fotsiny ihany fa aokanareo inona ho mpakatony teny. Zay no izy. Dia manomboka amin'ny saina ianao zany dia manomboka mampiatra azy. Zany moa ny tenen'ny olona amiko. Ty za mampianatra matetika sy mitory ty mibetsaka ty. Za zany ny fotoana nahafoana Efsekema dia nanao safidy manao hoe za dia mamangy fiangonana ray isan-kalady. Za ry havana malala nandritry ny fotoana nitondrako ny Efsekema dia nitety fiangonana ray isan-kalady mahita fiangonana farafahakeliny 12 anatin'ny taona ray. Farafahakeliny satria ny andavanandro misy ohatran'izao. Zay ny izy. Dia hoy ny olona tampony ndray matetika ianao président moramora ihany ianao fa ny olona anke miaino anao mampianatra sana dia ampidiriny eto dia avoakany eto. Fa za matsy azy manao oay tsara zany. Ampidiriny eto izy dia avoakany eto. Oay tsara zany. Tsara hoana président. Karaha ampidiriny eto mivoaka ato dia ampidiriny eto dia mba mandalo ny zanak'ato vao mivoaka. Fa ny olona lehibe amiko le olona ampidiriny eto ihany dia efa mivoaka. Ary misy olona ohatran'izany misy olona ohatran'izany vao etoko tamin'ny mpiangonana izy dia efa manontany ianao zao moa le toroteny ty le fizarana ina moa le faharoa teo eo etoko tamin'ny mpiangonana dia efa adininy le toroteny atao taminy. Ozy inona ihany ary nataon'ireo kristianireo mipetraka ambony seza ireo miesona. Zay no izy. Fa ny fanahin'ny fankatoavana ry havana malala dia hitaomany Jakob zany tsy mpiaino fotsiny ianao fa mpankatoa ianao. Zay. Dia ny farany ry havana malala ny fahaefatra. Ny voalohany testamenta taloha, faharoa filazantsara, fahatelo epistily, fa fahaefatra farany ny tantaran'ny fifoazana. Za ry havana dia fifoazana hatrany amin'ny ato fanahako. Manahina ny olona sasany miaino amin'ny teny an'izany kanefa zavatra navelon'Andriamanitra ny ainako zany. Ny fifoazam-panahy teto Madagasikara ry havana malala dia tany amin'ny dada Rainy Solambo tany Sotanana no nanomboka. Antanao moa zany fa misy toby lehibe efatra ny lehibe ny lazaiko dia tany Sotanana nanomboka izy io dia nandalo tamin'ny Manolotro dia tonga tamin'ny Farimena dia tany Akaramalaza ny farany. Ny lavany reny ray aman-dreniny toby farany. Fa ny fifoazam-panahy voalohany tany Sotanana ry havana malala tamin'ny alalan'ny dada Rainy Solambo dia tena mampieritreritra lala mihitsy rehefa vakiny. Inona mampieritreritra? Dada Rainy Solambo dia afaka nanofana olona nandeha nitety any Madagasikara nanorona ny fiangonana rehetra tany amin'iny faritra tany anindran-tany rehetrarehetra iny. Fa ahoana nefa ny fomba nanofana ny dada Rainy Solambo andreo iraka izay nirahandreo. Zao ry havana ny pédagogie ny dada Rainy Solambo. Zao ny pédagogie novoriny izy ireo olona vitsivitsy moa zany. Dia nampianatra izy. Ohatra izy nampianatra ny amin'ny hoe zao ny lazain'i Jesosy zany moa zany vao mbola nampiasaina tamin'izany fotoana zany mbola tsisy Jesosy. Zao nampianaran'i Jesosy ao amin'ny Jaona toko fahatelo ambin'ny folo. Jesosy dia nanasa ny tongotry ny mpianany ka niteny manao hoe fianarana ataoko anareo mba hanovanareo araka izay nataoko taminareo koa. Dia mila fanasa-tongotry tsika zany mariky mifankatiavana, mariky mifanetretena. Mazava ve? Mazava koa le mpianatra. Dia hoy dada Rainy Solambo, ndanarinareo mandra-pahatonga fotoana ionantsika manaraka indray mba ndanareo mba mandeha ataovy zany pratika zany. Ndanareo mitady eo lanasa tonga sasanareo ny tongony. Dia nandeha tany zareo. Dia rehefa tonga ny fotoana ionana manaraka dia manontany ny dada Rainy Solambo. Ahoana ianao? Nanahoana ny lesona natao tao? Za tompoko nanasa ny tongotry ny vadiko. Tsara. Ary ianao za nasa ny tongotry ny prêtre-pomme, za nasa ny tongotry ny mpianatra. Zaho mbola tsy dia nahita olona loatra. Za zao vita. Dia inona nataony dada Rainy Solambo? Raha amin'ireo olona niofana voalohany mba fanasana tongotry eo na misy na anankiray aza tsy nanao fampiarana averina hatrany amin'ny voalohany lesona. Tsy misy lesona vaovao raha tsy mankatoa avokoa ireo olona ny fanindreo. Zany dia havana nanefian'ny tompo angery olona nitory ny filazantsara na tonga ny nindra tany rehetra iny ny orenan'ny fiangonana kristianina. Olona vonto ny fankatoavana. Vonto ny fankatoavana. Dada Rainy Solambo tsy nanaiky mihitsy. Raha ohatra zany tonga ny fotoana manaraka misy anankiray hafa indray tsy nanao indray tamin'ny indrano dia verina indray ny lesona. Tsisy hoe programme vonjenao eo ka tsy maintsy vitaiko ty programme ty fa ianao mankatoa ny programme. Raha mbola tsy nankatoa ianao averina ny voalohany foana ny lesona. Tsy tena afaka manao an'izany moa satria tsy azoko anontany tsirairay nareo. Zay misy. Fa apetrako eto am-piandohana zany manao hoe ny zavatra lehibe ry havana malala dia zany fanahy fankatoavana zany. Zany fanahy fankatoavana. Ary averimberiko matetika amin'izay olona afaka miaino zao teny nambara ny mpitandrina namako anankiray zay niasa ela tany Frantsa moa izy dia niverina teto Madagasikara niasa efa misotro ronono koa izy zany zao. Hoy izy tampoko indray mandeha manao hoe président hoy izy za dia niresaka tamin'ny fiangonana manao hoe un gramme d'obéissance
vaut mieux qu'une tonne de connaissances. 1 gramme d'obéissance vaut mieux qu'une tonne de connaissances. Ny fakatoavana 1 grama dia sarobidy lavitra noho ny fahalalana 1 tonne. Zay zany mila tandremanareo tsara nareo mianatra mialatsiny fa za olona tsotra be. Zany mila tandremana tsara so dia mianatra ianao dia manana fahalalana 1 tonne ianao. Fa manahoana ny fakatoavana? Fa zay 1 gramme d'obéissance vaut mieux qu'une tonne de connaissance. Isika mandeha mindroso amin'ny fakatoavana no tena rasan'Andriamanitra ry avana. Azonareo ve zany ry havako? Ento dia mijanona kely indray aloha ay. So dia misy manana nytanina olona amin'izay resaka anjara toerana fakatoavana zay rehefa voavony ny telefona. Misy manana bazy manangatana nareo fa misy olona afaka mitondra ny fanamafisam-peo mandehandeha iny raha misy manana nytanina. Efa mitaizanareo tsikelikely amin'ilay zavatra tena ho atao manomboka amin'ny heriny zany. Tsy misy mazava ve tompoko? Eny tompoko. Ndao ary. Iresaka aminao zavatra lehibe fahatelo azany zao. Zavatra lehibe fahatelo dia ravana malala dia manomboka ny lohateny tsika ry mpandray fanasan'ny tompo mitomboa. Manomboka iresaka an'io azany zao. Ka ny resako zao voalohany zao dia ny lanjan'ny fitomboana. Ny lanjan'ny fitomboana. Ny lanjan'ny fitomboana eo amin'ny fiainana kristianina zany. Ny lanjan'ny fitomboana. Zany hoe miezaka zany hamary ny fanontaniana mety ansaina fa maninona moa ny hoe mpandray fanasan'ny tompo mitomboa fa maninona no tao amintsika hitombo. Inona ny lanjany zany? Misy zavatra telo ravana malala zay tiako hisarihana ny sainareo. Ny voalohany dia izao. Natao hitombo isika kristianina sy fiangonana. Natao hitombo isika kristianina sy fiangonana. Tena fahamarinana ratsoratra masina zany. Tsy ny filohan'ny fijekema no milaza an'izany aminao, tsy ny rafitra mibaka amin'izany aminao, tsy ny aitretranao no mibaka amin'izany aminao. Ianao raha kristiana, isika raha fiangonana, natao hitombo isika ry havana malala. Dia sokafy ary ny baibolinareo ry havana. Reny telefôny reny tsy mba manondrana mihitsy raha tsy masom-bahoaka. Tsisy mifanometsiny fa zany ny fanaon'izy izy ireny. Dia sokafy ny baibolinareo ry havana e. Efesianina 2:2. Efesianina 2:2. Efesianina 2:2. Efesianina 2:2. Raha sitakaro ry havana malala dia isika rehetra niaraka hamaky azy izay nahita amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe ao aminy no irafetan'ny rafitra rehetra mitombo tsara ho tempolo masina ao amin'ny tompo. Le hoe ao aminy dia ao amin'i Jesosy Kristy no itombony no irafetan'ny rafitra rehetra. Manino izy? Mitombo tsara ho tempolo masina ao amin'ny tompo. Isika zany amin'ny mahafiangonana dia toy ny tempoly. Sary nampiasain'ny Paoly io eto amin'ny Efesianina, fa ampiasain'ny Petera koa ery amin'ny Petera 2:2. Hoe isika dia tempoly dia mitombo satria tempoly velona isika. Natao hitombo isika. Ka raha ohatra raitsiko ny sary trano fotsiny amin'ny mahatrano azy. Tsika zany tsy tokony karazana trano mihitsy mana hoe vita amin'ny fototra dia nakarina ny rindrina 2 metatra dia eo mizingizina mijanona io fa tsy miakatra ilay trano. Fa tsika tokony tempoly mitombo mandrakariva. Ary ny fiainan'ny fiangonana ry havana malala dia natao amin'izany fitomboana izany. Ny fiainana kristianina dia natao amin'izany fitomboana izany. Izay no mahafiangonana tempoly mitombo ary mitombo tsara hoy ny tenin'Andriamanitra. Ka raha miresaka ny amin'ny hoe fitomboana isika ry havana malala tsy aitretratsika koa zany fa ny zavatra takiny ny tenin'Andriamanitra amiko zany. Raha tsy mitombo ianao dia tsy miaina ny maha-kristianina marina anao. Raha tsy mitombo tsika dia tsy miaina ny mahafiangonana marina antsika. Zay zany. Zay ny anankiray. Dia andao hiampita kely ao amin'ny Kolosianina. Kolosianina 1:1. Akaikaiky eo ihany zany. Kolosianina 1:1. Hita ve ny Kolosianina reo? Ny 9 aloha. Ny 9. Ahoana voasoratra amin'anarana tompo? Izay efa mby eo aminareo koa, tahaka neny amin'izao tontolo izao koa, sady vokatra sy maninona sy mitombo tahaka ny eo aminareo koa hatramin'ny andro nandraisanareo sy nahalalànareo tsara ny fahasoavan'Andriamanitra araka ny marina. Mitombo
ny kristiana zany mitombo tamin'ny fahamarinana tamin'ny fahafantarana ny sitrapon'andriamanitra dia izy hoe zareo mitombo fa nareo koa mitombo vokatra sy mitombo tahaka ny aminareo koa ny any amin'ny toerana hafa azany izy ravana malala ny zavatra nyrasan'andriamanitra amintsika ny sary ampiasain'ny paoly eto zany zao tsy tempolontsony tsy trano fa zava-maniry indray satria zava-maniry ny vokatra dia vokatra dia mitombo sady mitombo le zavatra maniry no mitombo koa ny vokatra eo aminy zany no rasan'andriamanitra le avana ny fanontaniana zay ataon'ny tenin'andriamanitra amintsika zany dia ianao ve mba mitombo ve ianao sa tsy mitombo fa natao hitombo isika amin'ny mahakristiana sy mahafingonina atsika anomenareo texte anankiray hafa Tesaloniana faharoa toko voalohany Tesaloniana faharoa toko voalohany Tesaloniana faharoa toko voalohany nanoratra ho an'ny kristiana tany Tesalonika Paoly ry havana malala ary inona nahafeny fifaliana azy ny andininy fahatelo Tesaloniana faharoa toko voalohany andininy fahatelo zay mahita indray miaraka mamaky amiko aminaran'i Jesosy manao hoe tsy maintsy misaotra an'Andriamanitra mandrakariva izay no ny aminareo rahalahy fa mahamendrika izany satria nahoana satria mitombo fatratra ny finoanareo ary be ny fankatiavanareo rehetra tsara zany mitombo fatratra ny finoanareo mba afaka miteny an'izany amiko ve zao ny tompo hoe ranona mitombo fatratra ny finoanao afaka miteny an'izany aminao ve mitombo fatratra ny finoanao fa zany ry havana malala ny loharano-pifalian'ny apôstôly Paoly ary rano ny fiainany fiangonana tany Tesalonika ny ainany izay ohatra velona omena antsika koa fa natao hitombo isika amin'ny mahakristiana sy fiangonana ary eto aza moa dia nampiniteny kely hoe mitombo fatratra tsy eny mitombo ihany tsisy mitombo ihany zany io fa mitombo fatratra zany izy ary zany no angatahntsika amin'i Jesosy amin'izao fotoana ny sekoly ny finoana iombonantsika zao mba hisy zany fitombona fatratra dia koa satria zavatra natao iainana io dia nitsodrano sy atao hoe baiko na fanentanana nataon'ny Petera dia ny amin'izany fitombony zany mbeko anareo tia andiny soratra masina farany amin'ny fiangonana ity Petera faharoa toko fahatelo Petera faharoa toko fahatelo Petera faharoa toko fahatelo ny andininy fahavalo-ambin'ny-folo mamarana mihitsy an'io boky io Petera faharoa toko fahatelo ny andininy fahavalo-ambin'ny-folo Petera faharoa toko fahatelo andininy fahavalo-ambin'ny-folo hita amin'ny Petera anareo mino fa misy Petera daholo ny Baibly rehetra Petera faharoa toko fahatelo andininy fahavalo-ambin'ny-folo ahoana ny mamarana ny epistily aminaran'i Jesosy manao hoe fa mitomboa amin'ny fahasoavana sy ny fahalalana an'i Jesosy Kristy tompontsika sy mpamonjy ho azy ane ny voninahitra ankehitriny sy mandrakizay amen raha vakina ohatrany amin'ny fariny teny io raha tianao homena voninahitr'Andriamanitra raha tianao homena voninahitr'Andriamanitra ianao mila mitombo amin'ny fahalalana an'i Jesosy Kristy tompo sy mpamonjy raha tianao homena voninahitr'Andriamanitra ianao mila mitombo amin'ny fahasoavana ka mitomboa hoy ny teny baiko fanentanana zay ataon'ny tenin'Andriamanitra amintsika satria natao hitombo isika amin'ny mahakristiana sy fiangonantsika zay ny tepika voalohany faharoa natao hitombo manahaka natao hitombo manahaka sy miaino an Jesosy isika natao hitombo manahaka sy mihaino an Jesosy isika zay ny faharoa resaka amin'ireo lanjan'ilay fitombona zany natao hitombo manahaka zany hoe Jesosy zany modely sy mihaino an Jesosy isika io moa zany dia miverina amin'ilay texte malaza Luka toko faharoa andininy faharoa amby dimampolo Luka toko faharoa andininy faharoa amby dimampolo io le nilaza an Jesosy hoe ary ny zaza dia nitombo inona tombo saina sy tena ary nandroso fity amin'Andriamanitra sy ny olona Luka roa amby dimampolo zay no izy Jesosy ry havana dia nitombo saina sy tena ary nandroso fity tamin'Andriamanitra zany hoe nitombo tamin'ny lafin-javatra efatra zany Jesosy raha marina nitombo saina aloha izy eo amin'ny lafin'ny fahalalana zany intelligence hoy ny teny frantsay ho anareo zanaka frantsay fa tsy nitombo saina fotsiny izy fa nitombo ina koa nitombo teny izy vatany zany salama tsara dia nitombo ina koa izy nitombo tamin'ny fifandraisany tamin'Andriamanitra nandroso fity tamin'Andriamanitra izy
tamin'ny fiainam-bavaka tamin'ny maha jiosy mpivavaka tsara azy ary farany nitombo tamin'iny izy nitombo tamin'ny fahaiza-miaina nitombo fity tamin'Andriamanitra sy ny olona mba olona mahay miaina mba olona mahalala fomba dia tena hitanao mihitsy hoe olona hendry eo anivon'ny fiarahamonina Jesosy dia nitombo tamin'ny lafiny efatra ry havana malala nitombo saina nitombo vatana nitombo ara-panahy ary nitombo ara-pifandraisana ara-pahendrena zany no izy dia Jesosy zany ny modelintsika ary tena tsara fitombon'i Jesosy nitombo saina izy vao nitombo tena zay le sary a fa raha ohatra mantsy ny tena mitombo dia manjary lehibe tsy aman-tsaina fa nitombo saina aloha vao nitombo tena zany izy zavamaro dia avy eo mitombo amin'ny fifandraisana amin'Andriamanitra sy ny fifandraisana amin'ny olona ary hitanareo tsara mihitsy zany firindran'ny fitombon'i Jesosy zany a firindranana tena misy olona tena mitombo mihitsy ara-panahy fa tena tsy mitombo mihitsy amin'ny fifandraisana amin'ny hafa tena mampieritreritra zany le kristiana mitombo be izy amin'ny ara-panahy dia manjary olona masitsika mitsaratsara nareo manjary izy indray mitsara ny hafa rehetrarehetra zao zay izy fa ny fitombonao ara-panahy tokony hiaraka amin'ny fitombonao ara-pifandraisana amin'ny hafa zany izy ravana manara fa misy olona indray mitombo be amin'ny fifandraisana amin'ny hafa dia teo mambaoko zao dia manjary manao zavatra tsy manjary amin'Andriamanitra tsy zany koa izy hoe teo mambaoko amin'ilay namam-piara-mianatra dia tely tsy mba fohy kely dia eny ary ahoana tsy zany mihitsy le izy mila mirindra tsara zany ny fitombontsika dia misy olona sasany indray dia mitombo tena mihinan-kanina betsaka dia miha matanjaka manao sport sy ninona dia reraka hoe resy mibaryady dia tsy mivavaka tsony laty nareo moa tsisy manao zany zany izy fa dia le fitombona rabatana mamaika fitombona amin'Andriamanitra manjary mandefitra zany nahitan'izany mantsy tonga ny lady ianao tsy niangona tsy niangona paster ozy izy ninona hoa reraka nijery bariary izy hoa eno izy izy zany izy tombo be ny tenanao dia Andriamanitra mandefitra nareo fotsiny moa tsisy nanao an'izany zay misy fa mila mirindra tsika natao hitombo tahaka an'i Jesosy ravana malala mitombo manahaka an'i Jesosy fa ny faharoa mitombo manahaka miaino an'i Jesosy dia voalohany ilay manahaka teo fa miaino zao Jaona 7:30 Jaona 7:30 raha misy zavatra tena nampalahelo an'i Jesosy tamin'ny mpiarabelona tamin'ny ravana malala dia ny olona tsy mankatoa azy ka tsy mitombo Jaona 7 Jaona 7 filazantsara araka ny Jaona 7 ny andininy 7:30 ny olona zany niaino an'i Jesosy Jaona 7 andininy 7:30 zay nge taranaka Abrahama ory zareo tamin'i Jesosy dia ahoana mivaly tenin'i Jesosy ahoana voasotra amin'anarany tompo fantatro ihany fahataranaky Abrahama ianareo nefa mitady hamono aho satria ny teniko tsy mitombo ao anatinareo zany ravana isika dia nataoko hitombo ka ny fitombontsika dia arakaraky ny faneketsika ny tenin'Andriamanitra ninona hitombo ao anatintsika ravana malala tena alahelon'i Jesosy misy ary eto zany zao lasa lavitra no fanazavana ny resako teo aloha momba mifankatoavana nambaran'i Jesosy satria ny olona tsy mankatoa an'i Jesosy dia maninona an'i Jesosy maninona an'i Jesosy mamono an'i Jesosy jereo tsara le teny fantatro ihany fahataranaky Abrahama ianareo nefa mitady hamono aho satria ny teniko tsy mitombo anatinareo rehefa tsy mankatoa ianao dia mamono aho Jesosy dia lalina zany ravana malala lalina dia lalina zany tamin'ny fotoana nananganana indray ny antsoina hoe toy vaka amin'ny fahamarinana ravana malala chaîne d'honnêteté zay ny mpitandra za fiason Emilia moa zany no mpanompon'Andriamanitra nentin'i Jesosy nananganana azy io tamin'ny andro ela be fony izy mbola tompon'Andriamanitra tao amin'ny fikambana mpiara-maky ny Baiboly dia maty moa izy dia indraindray ohatra marin-dratsy eny ny asa manaraka azy dia nangina atao le chaîne d'honnêteté dia tateoriny zany nisy famangin'ny tompondray manao hoe ahoana io no anina ny firenena zao iaraha mahita zao ny firenena nivelany zany resako zany fa tsy mety Madagasikara akory dia zao ny endriky ny fahalovana dia jerena fotsiny ve dia andao velominy ty dia nyvelomina dia nasiana fampombavahana teny Ambatovinaky namelomana indray ny chaîne d'honnêteté dia zareo tamiko manao hoe ataovy ny toroteny président dia atao koa dia zao nolazaiko tamin'ny kristiana tamin'izay fotoana zay zay ilayntsika eto Madagasikara tsy fahamarinana vaovao
fa fankatoavana vaovao tsy fahamarinana vaovao fa fankatoavana vaovao ny zavatra heninao isan-kalahady io ny zavatra vakinao ny mamaky mofonaina na mamaky many isan'andro anao mamaky plaire au seigneur ianao mamaky voatsarana fafy ianao bonne semence zay vakinao rehetra eo be dia be ny azo vakina amin'izao fotoana izao rehefa tsy hamaky fotsiny dia milaza zay izy fa betsaka ny zavatra azonao makina baiboly isan'andro raha io zavatra vakinao io no ankatoavinao zavatra hafa ny zavatra mitrango anivon'ny fiarahamonina zavatra hafa ny mitrango anivon'ny firenena zavatra hafa ny mitrango anivon'ny fiangonana zavatra hafa ny mitrango anivon'ny fiainanao io anivon'ny fiainanao fa tsika ry havana malala dia tsy mitombo amin'ny tenin'Andriamanitra tsy mitombo amintsika ilay tenin'Andriamanitra fa matotra amin'ilay fitomboana teo ilay fankataovana zany eto araka ny fanazavan'i Jesosy azy dia tsika mila miaino an' Jesosy indray hoe mba avelao re hitombo aminareo ny teniko hoe fa tsy henona fotsiny dia tsy avela hitombo ao iresaka ny zavatra fahatelo farany voalohany natao hitombo isika kristiana sy fiangonana ny faharoa natao hitombo manahaka sy mihaino an' Jesosy isika ary fahatelo farany natao hitombo amin'ny alalan'ny fianarana isika natao hitombo amin'ny alalan'ny fianarana isika ny iverina amin'ny testamenta taloha isika ravana malala oabolana toko voalohany oabolana toko voalohany oabolana toko voalohany oabolana toko voalohany mahafinaritra ry havana ny ambaran'ny olon-kendry eo amin'ny andinina fahadimy oabolana toko voalohany andininy fahadimy ndao ary zay mahita dia miaraka mamaky ary mamaky mafy nareo ahoana voasoratra amin'ny anaran'ny tompo zany visy mihendo izy miaino ka maninona mitombo saina raha tianao zany ny hitombo dia maninona aloha ianao miaino ianao ary ny teny hoe miaino sy ny teny hoe hendry dia mifaningotra eto ny olona tsy miaino tsy hendry ary ny olona tena hendry miaino zany izy dia tsy marina tsony zany misy miaino dinidinga hoe misy miaino hoe misy olona hendry dia rehefa tsisy miaino zany adala daholo ny rehetrao zany zany dikala izy aoka ny hendry hiaino ka hitombo saina isika ry havana mara dia mitombo amin'ny alalan'ny fihainoana fa mamedina kely indray ao amin'ny baiboly hebreo ny teny hoe miaino dia tsy hoe mampiditra amin'ny sofina fotsiny fa mampiditra amin'ny sofina dia mandatsaka am-po mba hankatoavana zay ny voalohany dia jereo eo amin'ny bokyny oabolana ihany ity zany anisan'ny texte mora tadidy oabolana toko fahasivy andininy fahasivy ho anareo zay zatra nyreny hoe Filipianina 4:4 re Matthieu 4:4 re dia oabolana sivysivy zay misy matsy olona tena adaladala nyreny mihitsy adaladala tsara moa zany andininy fahasivy oabolana toko fahasivy andinina fahasivy ahoana indray mivoasoratra eo minaran'i Jesosy toroy ny hendry dia hihahendy izy ampianariny ny marina dia hitombo saina izy zany izy davana marina natao hitombo amin'ny alalan'ny fianarana ampianariny ny marina dia hitombo saina izy hitombo saina izy zavatra lehibe ry havana malala ny fitombontsika ary antson'Andriamanitra ke hitombo dia amin'ny alalan'ilay fianarana ampianariny ianao mianatra ianao dia mitombo saina ianao izany ny fikasan'Andriamanitra ary amin'ny bokin'ny Daniel ry havana malala dia misy teny anankiray zay ampatsivin'ny tenin'Andriamanitra antsika koa amaranako azy Daniel toko 12 Daniel toko 12 ny toko farany amin'ny bokin'ny Daniel zany Daniel toko 12 dia mamarana ny andininy fahefatra tsy manina fa azontsika vakina manontolo ny andininy fahefatra fa eo amin'ny fiafarany misy azy Daniel toko 12 andininy fahefatra aorinan'ny Ezekiel moa Daniel Ezekiel zany boky lavalava ihany dia aorinan'ny Ezekiel misy any Daniel dia aorinan'ny Daniel manomboka amin'izay ny mpaminany kely Osea Joel Amosa sisy hita amin'izay ny Daniel nareo ndao ary ahoana voasoratra aminaran'ny tompo ary ianao ry Daniel dia aorononao ny teny ka azo hitomboka se ny taratasy mandra-piavy ny andro farany
maro no hazoto mandinika ka hitombo ny fahalalana ao anatin'ny fahazotoana mandinika sy mianatra ry havana marina nitombona amin'inona nitombona amin'ny fahalalana ka natao hitombo sika ary izany zany ny mahafaly aho hoe afaka hiaraka aminareo ifampizary eto amin'ity sekoly ny finoana ity fa raha tiana ny hanana kristianina mitombo dia mila mianatra izy ary mila ampianarina izy mila ampianarina mandinika izy fa ao anatin'ny fitombona sy ny fianarana ao anatin'ny fandiniana misy ny fitombona araka ny tenin'Andriamanitra zay ravana malala no foto-kevitra angezabe hoe mahatonga antsika tanatin'izao 12 fotoana feon'ny 12 zao dia resaka ny amin'ny fitombontsika manomboka amin'ny herinana io miaraka amin'ilay boky hiatokely indray aloha so dia misy manana ny taniana tompoko misy manana ny taniana ve mbola voato anatin'ny fitaretena kapobeny moa zao fa lefaso misy tanana mitsangana akaikinao tonoany ihany le anarana fiantso le fohy kely zany Priska sotra pasterana me fitenenana eo amin'le resaka fakantoavana ny tiako anontaniana hoe raha ohatra hoe manana fahavononana hankatoan'ilay izy nefa sarotra mampiasa ilay izy dia inona no tokony atao amin'izay hoe tsy vita mihitsy ny fankatoavana zany a tena marina mihitsy le fankatoavana nge sarotra foana tena sarotra foana mihitsy ary zany zany mahatonga hoe hitanareo vao manomboka zao tia ny feonantsika voalohany tia latsonareo zanaka français prise de contact dia efa miresaka any amin'ny fankatoavana satria tena zavatra sarotra io tena zavatra sarotra mihitsy dia inona moa zany ny ataon'ny valitiny kristianina moa zany dia tena mazava tsara mihitsy raha ohatra ianao mandray tenin'Andriamanitra ny zavatra voalohany tokony ataonao dia ny milaza amin'i Jesosy manao hoe Jesosy vonina hankato azy zany izy ary zany ry havana malala no nyresako tany amin'ny synode lehibe avy namonjy synode lehibe moa tsika dia tany amin'ny synode lehibe za moa zany le andeha hisotro ronono dia za rery mahazo mitoroteny ndimy aho tany taolanaro zany izy dia nampatsiaro an'zareo tsara zao aloha izy zao aloha izy ao anatin'ny fiainana kristianina dia zava-dehibe ny fankatoavana ny zavatra tena banga ao anatin'ny vavaka ataontsika dia ny vavaka mitory fankatoavana eno io a ny vavaka atao rena ny toroteny atao ohatra zao le toroteny manao hoe zao ny didiko dia mba hifankatiavana ro dia mitoroteny pastera mandritra ny fefatrady ny 20 minitra tsasakady ny adiny ray manao fampiarana vita le izy dia mivavaka le olona io moa zany mba mampatsiaro kely anareo mampatsiaro kely anareo any foto-kevitra teolojika ny amin'ny atao hoe liturjia ny liturjia ry havana malala dia fanompom-bahoaka zany hoe fanompony vahoaka an'Andriamanitra amin'ny feonany amin'Andriamanitra dia Andriamanitra miteny dia mamaly ny fiangonana zany nantsoina ny voambolana amin'ny teny frantsay hoe dialogue liturgique liturjia moa mba azoko nampianarina kely teo amin'ny faculté de théologie nandry ny 30 taona dia mba miresaka an'izany aminareo dia ao anatin'izay dialogue liturgique zay le fifamaliana eo amin'Andriamanitra sy ny olona miteny Andriamanitra dia mamaly ny olona miteny ny olona dia mamaly Andriamanitra dia rehefa ataony toroteny Andriamanitra no miteny satria tenin'Andriamanitra izy azonao le izy dia ara-potokevitra zany anatin'izany fotokevitra ny amin'ny dialogue liturgique zany tsy tokony ny olona mitoroteny mihitsy no manao ny vavaka reo na toroteny ara-potokevitra zany matsy ny fanao rehefa mandeha atao président vavaka reo na toroteny ao tsy mety hoa tsy mety io ianao zany sady manontany mamaly manao anareo tsara fa misaotra manareo mamaly an'le tsara fa misaotra fa tsy za sady manao tsara fa misaotra azonao moa zany zavatra zany rehefa ndela izy tokony olona hafa mandrakariva manao vavaka reo na toroteny dia mba miteny Andriamanitra voarainay le zavatra nambaran'le olona nirahanao hiteny taminay teo fa misaotra ten'Andriamanitra azo atao miteny an'izany aminareo misaotra ten'Andriamanitra dia misaotra an'Andriamanitra ianao mba le olona miaina no manao an'izany fisaoran'izany zany zany fandela izy fo iamatsiandreo tany amin'ny synode lehibe jereo enoy fa rehefa atao ny vavaka reo na toroteny ny toroteny zao ny didiko dia mba hifankatiavana dia mivavaka tompo misaotra anao ny amin'ny hafatra nomenao anay ary dia ampianaro zay hifankaty tsika zany dia zatra miaina an'izany dia ohatrany hoe normal be zany tsy normal zany tsy normal zany ohatra ny eniko ny tompo mitemana hoe ampianarina ina vao teo any nampianatra tsasakatiny ka ampianarina inona ndray azonao moa zany tsy lojika mihitsy le vavaka dia miteny indray le olona tompo enganie hifankaty zahay ohatra ny eniko ny tompo miteny enganie inona nga izy ty fetsetsem-poatra zany
tsy enganiana ndrasan'andriamanitra amintsika tsy engania reavana malala dia hoy ny mpianatro tany amin'ny faculté de théologie rehefa nampianatra dia inona zany pastery zao ny andrasan'andriamanitra amintsika dia nitenentsika kristiana sy fiangonana tsotra sy mazava hoe jesosy nampianarinao zay efankatỳ indreto zay vonona efankatỳ fa zany ny voambolana tsy hentsika mihitsy aorianany toroteny nefa tokony ataon'ny fiangonana mandrakariva aorianany toroteny vonona zay efankatỳ raha ampianarina ianao manao hoe tsy mety raha tsy mivavaka mandrakariva vonona zay hivavaka mandrakariva ampianarina ianao hoe mandehana amin'ny toriny filazantsara vonona zay toriny filazantsara fa tsy nitoroteny ady an'iray mitoriny filazantsara nijanona fanao tafika masina tsika fiangonana feno valonjato zara fa misy olo roapolo mijanona zany nahitan'izany dia gaga ianao fiangonana feno olo valonjato na nitorinany amin'ny hoe mandehana amin'ny toriny filazantsara hijanontsika hoe paster rehefa eo no manana tafika masina dia mampijanona aketsika mitsika tsy olo roapolo nitavela teo ry avako mazana any aminareo moa tsisy azany fa zany nahitan'izany dia zany mihitsy zany ny tena olana lehibe zany ny olana lehibe ry avana manara ka le fankataovana anaka sarotra mandrakariva io fa ny fiandohan'ny hery fanovozana ny hery dia ny filazana mazava amin'i jesosy hoe vonona ankato rehefa lazainao an' jesosy zay dia azonao tohizana amin'izay mivavaka fangatahana miresaka nitingana faharoa amin'ilay vavaka zany jesosy vonona fa dia mangataka dia tohano amin'ny herinao tohano amin'ny hery mifanahinao masina tohano amin'ny hery fahasoavanao mahazo mangataka amin'izay ianao zany daholo matsy le izy tohano amin'ny herinao dia mampahatsiaro ny filipiana toko faefatra ny 10:1 mahay zavatra rehetra ao amin'ilay mampahery tohano amin'izany herina zany tohano amin'ny hery fahasoavanao satria ahoana hoy jesosy ampoanao ny fahasoavako fa ny heryko tanterahana amin'ny valamena ianao mahatsiaro fa malemy tsy olana mihitsy zany ianao malemy mihitsy ny tiako omena ny fahasoavako mba ho hitanao ny herin'izany hoe mahery ange ny fahasoavako miaso ny fahalemenao zany zany izy dia arak'izany ry tohano amin'ny hery ny fanahinao masina zany koa zany izy satria jesosy nampanantena ny asa raisy valo zany azo iny ianareo hery ianareo amin'inona amin'ny latsahan'ny fanahy masina ka tsy ny heryntsika fa ny hery ny fanahy masina ny hery ny fahasoavan'andriamanitra ny hery n'ilay mampahery antsika no ahafahantsika mandeha amankatoa fa le izy moa zany raha ohatra ka tohizako kely zay dia manao hoe nasarotra aza le izy dia mivavaka tsara ianao mivavaka dia ndanaka ataovy zay asian'andriamanitra atao zay no misy zay fotsiny dia zao moa izy mankatoa ianao dia avy aloha andriamanitra ny iantoka zay hipotra ao rehefa avy eo zay nge izy zay mantsy ny sahantsika atao ka sao zao toy zadany sao tsy zany ny fiaina kristiana sao zao rehefa tiana asian'andriamanitra ataonao dia ataovy io dia lazao amin'i jesosy manao hoe za ianao no tena hoe atao ty dia ataoko dia zay vokany ianao no milanja azy za misy izy ary zay ry avana malala ny fiainana kristiana zay ny fiainana kristiana nareo zay efa nandrehan'ny toroteny momba amin'ny fijangajangana dia teny an'izany hoy aminy raha ohatra ianao adalina vadilolona dia atsony teony aloha ranona dia marina ahoana vitatreo ny amintsika efa manina ny kristiana tsy mijangajanga fa ahoana avy ny an'ny toroteny hoe dia hoe ny kristiana tsy mijangajanga vitatreo ny amintsika dia mety amary ka le tsy azay lanilala etsy fa isambikiny amin'ny tetezany tanjom-bato dia hoy amanao hoe dia amony tena mihitsy zany dia zao aman-tsain'ilay kristiana zao izy raha zany lazay ny amony tena raha ohatra ka misaratsika izy mivadin'olona amin'ny fanadala dia zao avara izy manao hoe mitsambokina rasa mitsambokina rasa zay le izy dia nitoroteny ohatran'izany dia hoy ny namako kristiana manatrika manao fampianaratra zao dia nody zay rolaty hoe sika anao kosa président tena masika loatra hoanao eritrereto izy le zavatra nirasahanao teo amin'ilay toroteny telo hoe mitsambokina rasa ka tiary izy nitsambikina tokoa dia namony tena tokoa dia maninona hoa dia izy tena mipeze amin'ny conscience dia fantatro mivaly tena toko azafady ho raha noho ny fankatoavanao an' jesosy na tonga azy nitsambikina tena tetezany tanjom-bato maty amin'ny agegeny izy zay ngely izy zany ry havana malala amin'ny fiainana kristianina tsy hoe satria sao dia mitsambikina miteteza mitanjom-bato ka ohatran'ny zany manjary responsable ny fahafatesana dia andao ro toizana ny fiarahantsika adaly ianao
azonareo ve ravana zany izy io anaka ny mahatonga ny olona tsy ankatò matetika dia mieritreritra n'le sao orinany ao raha ataoko zao dia sao zao avy aloha jesosy ny antoka ny toyny mankatò anao a jesosy dia anjaranao ny sisa zany izy zany ny fiainana kristianina anaka dia mahire izy fa mivavaha tsara mivavaka mafy zany jesosy ataoko ngety dia vitanao fa teny ataovo afy za miaraka aminao fa le izy nge ny zava-doza zao hoe ity ny lalana asainy jesosy alenao dia asainy mandeha amin'iny ianao tena mafy loatra kosa mandeha amin'iny aloha akaty dia inona ny zavatra mitranga jesosy mandeha ary ianao mandeha ary tafaraka sa sasy tafaraka ianao rery sisa mionjonjonao rery ihany ny adalanao avy enao veteny jesosy ahoana jahary ery ty tsy ambosolambo ataonao eny nefa ambosolambo jesosy vonina hiaraka aminao izy mandeha ato ianao makary dia ataoko ny adalanao azonareo ve zany ry havako zany daholo ny zavatra manodidina ny fainam-pakatoavana io ka marina fa tsy mora ny fankatoavana za afaka mijory vavolombelona zany aminareo tany misy synode lehibe mbola akaikely moa zany zao dia mbola velona be atao amiko daholo ny fahatsiarovana rehetra za dia niteny tany amin'ny synode lehibe ny fitsekema manao hoe eo amin'ny anana dia misy ny atao hoe anatsinahy eo amin'ny voankazo dia misy ny atao hoe goavitsinahy fa izaho dia président tsinahy ary marina zany za tsy naniry mihitsy ho filohan'ny efitsekema tsy naniry za olona tsy mila voninahitra za tsy mila fahefana ampiatsara amin'ny fiangonana tao androndra zay nentiko ary ny olona rehetra nandalo tao amin'ny bloc dia nahita tao misy mpiangona androndra eto zao tao amin'ny bloc tao nipetraka hoe tia miplanina eny ambifolo taona nangatahako tamin'ny tompo netana teo amin'ny birao netana teo amin'ny pievitra raha netana teo amin'ny akatoka tia miplanina eny ambifolo taona tapitra ny eny ambifolo taona mandeha misotro ronono somatsara fa rehefa tonga jesosy tapahan'ilay planina eny ambifolo taona zany hoe fa lasa le filohan'ny efitsekema ianao kina moa nataonao fa dia eny tompoko zay le fankataovana eny tompoko dia mipetraka teo amin'ny toerana mampidy-dozy io raha zany no ny safidy ho filohan'ny efitsekema nanenina tongotra aman-tanana fa satria fankatoavana an jesosy ny tanako teo dia afaka nandeha tsara zay misy manenina tongotra aman-tana ianao amin'ny zavatra rehetra iainanao na ao anatin'ny fiangonana na nivelan'ny fiangonana zany izy ravana mara fa rehefa jesosy miteny aminao hoe tia ny hitondrako anao dia mitenao hoe jesosy ento fotsiny ady izay mankatoa ianao izy miantoko ao zay mitranga any dia mitranga fa izy ny tompona andraikitra zay dia mahire zanaka mahire izy nareo amin'izany fanahy fankatoavana zany a iresaka zavatra 12 aminareo a ho firy amin'izay no ankatoavinareo tokoa zany izy amarana azy ary avana marana misy zavatra anankiray lehibe a zay nampahatsihivina anay tamin'izay nanaraka ny fiofanana tao amin'ny fikambanana mampiely baiboly malagasy tamin'ny fotoanandro ny mpitandrina raha Marson Jules no talehany fikambanana mampiely baiboly malagasy tamin'izany fotoan'izany tena mbola tanora kely mihitsy zay tamin'izany dia nisy fanofanana tafika masina anankiray no hoe hitako le izy ianao koa afaka hita azy nareo ve zao misy mahatsiaro an'izany ohatra ny tsisy tafaraka tamina mihitsy tamin'izany nareo a zany zany izy io dia nanao fiofanana zay io fiofanana io dia fiofanana miainga amin'ny boky sy ny trakotra narafitry ny lehilahy anankiray izay mpitandrina amerikanina antsoina hoe Bill Bright ary Bill Bright zany dia nanana tombontsoa lehibe nandeha tany Floride tany États-Unis dia nahita ny tranony ity fa ay ve hoa dia iza marina izy io a dia mpitandrina presbyteriana mitovy amintsika tsara Bill Bright le fampianarana zany a tena fampianarana ao anatin'ny zavatra ampianarana ny fiangonana mihitsy fa ny zavatra nampianarina anay tamin'izany fifanana tafika masina zany dia izao manao hoe zao no izy a tsy misy fitombona raha tsy misy fahaterahana zay ny zavatra fahefatra fary no resako aminareo zavatra voalohany resako fandaminana zavatra faharoa ny anjara toerana fankatoavana zavatra fahatelo ny lanja ny fitombona ary ny zavatra fahefatra dia zao tsy misy fitombona raha tsy misy fahaterahana tsy misy fitombona raha tsy misy fahaterahana lojika faran'izay tsotra zany lojika amin'ny Bill Bright zany a eritrereto hoe anaoko sarisary ange ahazonareo azy anampinareo ahazo azy bebe koa misy vehivavy anankiroa miresaka dia ny anankiray zany bevoka ny anankiray fa mananjanaka kely eo ampifony zay zany le sary dia miresaka le vehivavy bevoka hoe mahafatifaty akity zanaka sy jereo kity izy efa milalao be ry
ny akito tsy mba mety milalao mihitsy nefa le zany mbola voakibo mba salama saina moa zany satria izazy io tsy afaka ilalao mihitsy raha tsy manina aloha teraka zay misy zay fotsiny ny fanazavany biblia tsy misy fitombona raha tsy misy fahaterahana io ravana impita aty amin'ny tontolo ara-panahy raha iresaka zany tsika ravana manaraka le mpandray fanasany tompo mitomboa ianao tsy afaka hitombo mihitsy raha tsy teraka indray aloha ianao zany dika izy raha tsy teraka indray ianao ary ao ry havana malala ny fanalahidy maninona misy olona mianotoroteny fa tsy mety miova mihitsy satria tsy mety nanaiky an'ilay fahaterahana indray ny antsony ny tenin'Andriamanitra azy izy io resaka fahaterahana indray io a lesona azo atao lesona lavabe mihitsy fa iverina any amin'ny resaka tafika masina satria tafika masina moa ny anga hoe azo atao ry havana malala ny mahafantatra ny ataoko hoe dingana fototra hidirana ao anatin'izany fahaterahana indray zany dia nitondra trakotra ho anareo a izany fo moa ny deconleto zao avilo mba zaraina kely retoro trakotra lentiko reto ravana misy olona maro araka izay azo atao anjakainganareo olona ataovy betsaka mbola tsy ampy reny olo reny tokony ho vita ao anatin'ny dimy fampizarazarao reny zaraina ampio olona hafa mizara mbola tsy ampy reny fa tokony ho vita ao anatin'ny 10 minitra ry avako ny fizarana an'iny meo ny sasany dia mba miparitaka ny sasany anarena ny sasany ty aloha izy aminareo nefa nahitan'iny trakotra hoe vaovao mahafaly iny efa nampiasa azy tany amin'ny tafika masina zangambazangany hoe efa ela iny a fa ela ny namoahako an'iny trakotra iny nitondra 300 ary havana malala ataoko fa tokony ho ampy a tsika ve disy 300 izy aiza mitondra ho an'ny tsy eto fa ho anao ny raisina omeo anay an'io ny anina sahazo anay aiza manany amin'ny tsy tonga asangany hoe ny tanany mbola tsy nahazo atsangany ny tanale mbola tsy nahazo hoe mba hahafahan'le olona manan'le trakotra ny ampelantanany mizara raha sitrakareo aza-pidinina mihitsy mandra-pahazonareo na mandra-pahalany raha sanatria lany mierikerekely nareo mitondra le trakotra raha mbola misy tanana mitsangana iny ka mbola misy any tananao dia zarao mbola misy tanana mitsangana ireo lany ve 300 nenentiko edy ary nieritreritra fa isy amby roby folosobika ay tsy nisy mialatsiny amin'ny fihavanana ravana hitanareo iny trakotra vaovao mahafaly iny ny votoatiny ny tafika masina nataony Billy Bright misy zavatra efatra hoy izy eo amin'ny lafiny fiainam-panahy dia jereo le trakotra reo inona le voalohany ryabana inona le soratra lehibe voalohany eo tianao Andriamanitra ny zavatra rehetra zany miresaka fahaterahana indray azo ao ny fahaterahana indray ry havana malala dia manomboka amin'ny fahafantarana mazava fa tianao Andriamanitra tena tian'Andriamanitra ianao any ivelan'izay maha ianao anao dia tianao Andriamanitra mety tsy ho tianao ny olona mety ianao koa aza mety tsy tia ny tenanao fa tian'Andriamanitra ianao ary marina fitiavan'Andriamanitra faharoa inona zavatra faharoa mpanota ianao ny fahamarina ny tenin'Andriamanitra ry havana malala dia tsy azontsika hidovirana mpanota ianao samy efa nanota izy rehetra ho ny tenany dia mpanota ianao ianao zany tsy afaka miteny mihitsy hoe za tian'Andriamanitra satria za mahafatifaty tsy mahafatifaty zany ianao olona mahafaty dia za misy izy satria fahafatesana ny tambiny io ka tena mpanota ianao dia tsy misy olona mety ho teraka indray ry havana malala raha tsy manaiky mihitsy izy hoe mpanota zany izy tsy misy fahaterahana indray ivelany fanekena marina fa mpanota ny tena dia fahatelo inona ny fahatelo
jesosy kristy no hany-mpamonjy ny fahatairana indray dia tsy maintsy miorona amin'ny fanekena fa jesosy kristy irery no hany-mpamonjy mazava tsara ny tenin' jesosy izaho ny lalana sy fahamarinana ary fiainana tsy misy olona mankany amin'ray afa-tsy amin'ny alalana lalana tokany io jesosy kristy irery jesosy kristy irery no matika amin'ny azo fijaliana ho anao jesosy kristy irery nandatsaka ny rany mba hanavotana anao jesosy kristy irery no maty mba hitondra ny fahafatesanao jesosy kristy irery no nitsangany tamin'ny maty mba hanangana anao amin'ny fahafatesanao dia tsy maintsy mandalo io zany hoe jesosy kristy no hany-mpamonjy dia inona amin'ny farany faefatra farany raisoady jesosy tsy hoe akory hoe satria jesosy mpamonjy efa mivitainy no famonjena dia voavonjy daholo ny olona rehetra otsia misy an'izany fampianaram-pony zany a ao anatin'ny tontolo ny fivavahana zany ravana malala zany ny foto-kevitra tsona hoe universalisme ny universalisme dia mampianatra manao hoe koa satria Andriamanitra no mpamonjy ary amin'ny fahasoavana no amonjenantsika ary efa maty jesosy kristy efa latsaka ny rano ny olombelona rehetra dia voavonjy avokoa ny olona rehetra tsia fampianaran-diso zany ravana malala ary mamerina antsika tsara ny jaona tompatelo andina fiainam-befolo ahoana ho izy fa toy izao nitiavan'Andriamanitra toy izao nomeny ny zanany lahy tokana mba tsy ho very mino azy fa hanina fiainana mandrakizay tsy hoe mba tsy ho very daholo ny olona rehetra fa tonga jesosy tsia fa mba tsy ho very zay rehetra mino azy ka zay no mahazava-dehibe n'ilay faefatra ravana malala hoe ianao ve tena vonina marina handray an' jesosy fa ny finoana marina dia ny fandraisana an' jesosy jaona toko voalohany dia ny faroambifolo zay rehetra nandray azy dia nomeny ireo tonga zanak'Andriamanitra dia zay mino ny anarany ny finoana ravana malala dia fandraisana an' jesosy ary ny fandraisana an' jesosy no finoana zany zany fahamarinana fototra mihitsy fa rehefa mandray an' jesosy ianao io jaona toko voalohany dia ny faroambifolo dia nomeny ireo tonga inona tonga zanak'Andriamanitra teraka indray ianao rehefa nandray an' kristy dia zany zany misy ravana malala tsy fantatra hoe impirina andre an'izany teny zany ianao fa raha zao ianao vao mandre an'izany dia ianoy tsara rehefa nandre an'izany ianao dia tsy maninona fa tsy mampanina manao teny averinao i Paoly fa isika dia antsoina handray marina an' kristy ka ho tonga zanak'Andriamanitra ary le fandraisana an' kristy ravana malala ao anatin'ny fampianaram-pony efijekema ny fandraisana an' kristy dia ny fanekena an' jesosy kristy ho tompo sy mpamonjy zay zany izy fa eo amin'ny lafi ny pratika tsotra ny fandraisana an' kristy ravana malala hitanao amin'ny trakitra iny dia mifandray amin'ny apokalipsy toko fahatelo andinina faharoapolo miverina any amin'ny zavatra nanofanany Bill Bright zany dia le tenin' jesosy manao hoe ahoana ho jesosy indro mitsangana eo am-baravarana aho ka mandondony raha misy mihaino ny feo ka mivaravarana hiditra ho aminy a ka hiara-misakafo aminy ary izy amiko jesosy zany mandondony am-baravarany fonao tia nina izy dia hiditra izy inona ny anjaranao voainy fonao dia asefo miditra izy zay fotsiny any ny mandray an' kristy ravana malala dia tena tsotra mihitsy tsotra ohatran'izany ny teny ianao mola jesosy voaiko mifoko midiry ianao zay ny izy zay no andrasana zany ny mba hitiavako mihitsy ny ramelky iny inona ny diramelky am'zany zao le ire faut pas compliquer la vie aza sarotona ny zavatra drana tena tsotra ny tenao jesosy voaiko mifoko midiry ianao nazao azy dia manino ny jesosy miditra izy ravana malala raha tsy tafiditra anatin'ny fiainako jesosy raha tsy tafiditra anatin'ny fiainanao jesosy tsy jesosy tsy tahiditra fa ianao tsy nampiditra azy zany zany mila mazava zany zany mamerina mandrakariva eny am'pilipitra rehetra azoko itenenana zany marina ny tenin'ny Martin Luther King manao hoe Andriamanitra dia mahalala fomba ka tsy mamaky mivaravaranao tsara zany a jesosy dia mahalala fomba ka tsy mamaky mivaravaranao mandondony izy ianao ny tompotrano mandrosoa jesosy miditra izy tsy voainao tsy miditra izy zany zany mahadiso an'le ira évangélika iny misy ira évangélika zay teny ambony tomobile hoe jesosy voainy foko tsy amoana io mihitsy izy ianao mamoana io fa tsy izy akory asiana mamoa azy azonao moa zany dia hoe jesosy voaiko za mandondolo ianao mamoa amoa ianao sa tsy amoa any aminao ny safidy any aminao ny safidy raha tadidinareo tsara fa anao zany fampianarana zany matetika moa ary raha tsy mampanina mihitsy mamberimberina fa tsy teo daholo monareo tamin'ny fotoana ny tantarako azy voalohany tany Angleterre ho azy dia tany amin'ny tanàna faharoa lehibe tany a Birmingham no nandehanako
izy toerana ny fiangonana antsoina hoe Selioka dia tao zay dia sady nanaraka amin'ny fiofanana tao amin'ilay ohatrany hoe séminaire ny fiangonana no nanaraka kely zay fampianarana azoko narana tao amin'ny université amin'ny Birmingham dia rehefa tonga amin'ny fotoana fakandrivotra dia mba mandeha zay manao fizahatany dia nandeha zay manao fizahatany miakatra tany Londres renivohitra zany dia rehefa tonga tany zay ilay mpitarika anay zany ilay guide touristique zany dia nilaza taminay andao hijery cathédrale tsika dia mijery dia ilay cathédrale nitondrany anay ny cathédrale anglisy moa zany mitovy amin'ny katolika ihany tsy resaka lavany amin'ny Church of England sy ny fiangonana katolika zay mifanakaiky tokoa dia misy an'ireny atsika hoe sary masina ireny dia hoe ilay mpitarika anay ity misy sary dia ilay sary nasiona teo ny apokalypsy toko 7:20 sarin'i Jesosy ilay mandondony ambaravarana zao ny tantaran'ity sary teo izy tamin'ny fotoana nanaovana an'io sary io ilay artiste mbola mamita an'ilay sary io tonga ny lehilahy anankiray bikabe tsara rangahy ty sary ty misaotra ozy izy fa diso kely ianao izy le lehilahy nijery diso kely ianao mazan'ilay artiste tetra ilay artiste diso ahoana moa ka zao ty zao ilay varavarana donon'i Jesosy eno izy izy varavarana iko tsisy poignet varavarana iko tsisy poignet amoana zany tsisy poignet amoana dia hoe ilay artiste am'reny tena varavarana io ary misy poignet fa le poignet avy ao anatiny ka tsy hitsetsy velany dia fantarao ve ny evi-panahy zany ry avana malala izany ao anatiny ianao ny ao anatiny voaiko io satria izany afaka mamoa azy vao miditra Jesosy ianao no mitana ny lakile avy ao anatiny zay vao afaka mamoana io ianao no mitana ny lakile avy ao anatiny ary tsy voatery damamy ianao vao tompony lakile azonareo fa zany biavako zay mizy dia raha miresaka fahaterahana indray ahy zany dia zay misy izy ianao no manapa-kevitra hoe voaiko ny foko hidiran'i Jesosy fa raha voainao marina ny fonao hidiran'i Jesosy tsy anao mihitsy hoe dododoy izao Jesosy ihany mahazo miditra avy ahy dia tena mandrosoa Jesosy dia tena izy hoe vazivazo kanjina tsy anao an'izany aminao mihitsy Jesosy tsy anao an'izany aminao mihitsy Jesosy izy mandondono hoe fa tsy andry izy amoanao ny fonao sy ny fianao hidirany fa raha tsy tafiditra anatin'ny fiainanao Jesosy ianao mihitsy ny tsy nampandroso azy dia apetraka eo alohan'ny andraikitrareo nareo zay misy efa niteny va afaka manapa-kevitra misy olona nanao an'izany fanapa-kevitra zany teo amin'ny W ny fiangonana ohatran'izao misy nareo zany misy nanao an'izany fanapa-kevitra zany teny ambony fiara misy nanao an'izany fanapa-kevitra zany teny amin'ny zaridaina Ambojatovo nanao tafika masina teny misy nanao an'izany fanapa-kevitra zany teny amin'ny campus université misy nanao an'izany fanapa-kevitra zany tany an-dakoziany misy nanao an'izany fanapa-kevitra zany tamin'ny 12 alina tany an-trano ianao afaka manao an'izany fanapa-kevitra zany raha mbola tsy nanao hoe Jesosy ay moa zay izy ity voaiko ny foko midira Jesosy miditra izy ary amin'ny fotoana hidirany Jesosy anaty ny fiainanao teraka indray ianao dia samy manontany teny zany hoe fanandramana hoe efa niainako zany raha mbola tsy niainanao ataovy fa tsy misy fitombona raha tsy misy fahaterahana raha tsy teraka indray ianao tsy fantatrao zany zavatra tsy fantatrao ny fitombona rehetra tsy afaka hitombo ianao na ahoana na ahoana zavatra tena ara-dalàna mihitsy zany zany eo zay daholo aloha no manoko anareo androany ivereny vakina tsara ny an-trano iny trakitra iny dia ataovy raha ohatra ka misy dingana tokony ataonao ao anatiny mbola manana fotoana kely 10 minitra isika anontaniana raha misy olona tena manana fanontaniana mahatery azy misy fanontaniana ve tompo misy ary ariana indrindry misaotra anareo zay miezaka manontany tsy dia mora mandrakariva moa izy io fa misaotra ny amin'ny ezaka ny riana tompoko fa amin'ny efitsika milamin'ny vaky misionery avy nanao tafika masina tany ambohitry ny be moa izahay dia niditra tamin'ny tokantrano iray nisy tovolahy anankiray efa mpandray fanasan'ny tompo izy dia efa estike rehefa nalefa ny tafika masina ny resahana ny amin'ny fandraisana an' Jesosy nanontania izy efa manana an' Jesosy ianao tsy haiko aloha zao raha manana ty fa efa ela ihany teto amin'ity resahana amiko foana zany fa tsy dia haiko tsara hoe efa ao ve Jesosy tsy ao dia izay ilay fanontaniana tao hitanareo zany nge ny mahatonga amin'ny resaka matetika ny amin'izany fandraisana an' Jesosy zany misy olo zany tena ohatra mizavozavo-kevitra zany fandraisana an' Jesosy zany za dia misaotra an' Jesosy amin'ny foko manontolo
fa mbola tanora dia tanora no nandray an' jesosy ary ny fanofanatafika masina nomena dia nanampy a hitaona ny hafa andray an' jesosy amin'izany fomba faran'izay tsotra any koa dia ny fisiny ny fanapahan-kevitra mazava ataonao zao zany ny fampianarana natao tany tafika masina manatriketo ianao izy raha efa nandray an' jesosy ianao a azonao atao ny manavao ny fanoloratan' jesosy za manavao ny fanekeko anao hameno ny fiainako hanapaka ny fiainako raha mbola tsy nataonao zany fanapahan-kevitra zany ataovy zao zany fanapahan-kevitra zany fa sarobidy eo amin'ny fiainana kristianina ary avana malala ny mahatsiary manao hoe oviana tokoa ary moa zao ny daty lazako tamin'i jesosy hoe manosoa tanatin'ny fiainako ianao fa ny mahatonga an'izany zavatra lazay niriny zany a dia satria tsy tena tsaroany le olona tsara oviana marina mola izy ary io tsy voatery ifanojo amin'ny daty nanokananao mpandray a aloha azava ny resaka tsy voatery ifanojo amin'ny daty nanokananao mpandray nahoana moa satria mety hitranga ny zavatra anankiray hitako teo amin'ny fiainam-piangonana natao le fanokanana mpandray vita ny lady maraina dia ny ariva dia mifanena tamin'ny ankizy niara-ndraisina tamin'le tovolahy pastera faly be raha nafa voaray mpandray za koa tena faly fa zao faly be izy dia nanoaro zazy ry amin'ny bara dia gagy ianao zay ala izy le fanekena tao manaiky marina sy menao fa jesosy ny tompo sy mpamonjy avoavelany eloko azoko ny famonjena pli vava tsy maintsy natao satria nitaky ny pastera sy ny liturjia netsika fa ny fony tsy ny tenin'ininy zay ny mahatonga amin'ny teny manao hoe tsy voatery efanoja amin'ny fotoana fanokanano mpandray ny olona anankiray ny fandraisany kristy misy olona mandray ny kristy any amin'ny fiandohany katekomena za zao tao amin'ny fiangonana entiko ny lesona voalohany ataoko amin'ny mpianatra katekomena dia mifandraisana an' jesosy fa raha tsy mandray an' jesosy izy ny fampianarana retao dia rano ararako amin'ny lamoso mivorom-bazata ahoky fa mandray an' jesosy aloha izy zay vao mitompo amin'ny zavatra rehetra hoe mamaky baiboly isan'andro hoe mivavaka mitory ny filazantsara sinsisinsisa zany izy riavana marana ka io safidy mazava atao dia afaka manao an'izany safidy zany ianao anio hoe mba tadidiko manao hoe firy moa andreo ny daty 3 septembre anao ny hoe 3 septembre 5 na ny teny tamin'i jesosy hoe mandrosoa tao anatin'ny fiainako ianao teraka indray aho sarobidy eo anatin'ny fiainanao zany mba tsy ho zavonjavo mpamonjena no iainanao amin'ny maha-kristianina anao zay fa tsy ny daty fotsiny koa nefa ny zava-dehibe a misy olona tsy mahatsiary mihitsy ny daty ny nahaterahany ara-panahy fa miaina ara-panahy nefa zany daholo zany le izy dia anjarantsika miaina fa ny zava-dehibe zao manao hoe ataovy azo antoka fa teraka indray ianao satria nandray an' kristy zay eny ariavana tapitra ny fotoana sotra ny tompontsika afaka anao an'izany ho iaho manao hoe va vita ny fantaniana tonga eo amin'ny fampiarana sy vavaka ary tsika zao anomeana aloha fotoana ivavahana mangina ary azo eo anlohany zany rehetrarehetrany rehefa niresaka tsika ny anjara toera afakatoavana niresaka tsika ny lanja amin'ny fitombona niresaka tsika ny amin'ny tsy misy fitombona raha tsy misy fahaterahana mba te hiaino anao jesosy zao inona reny zavatra mba tianao lazaina an' jesosy zao hoe andao hivavaka manginisika